Tsapa tokoa ny fiatraikany Kristy izay nanome vahana ny fahantrana isan-tokantrano indrindra amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Ho fanampiana ireo sahirana sy faharofo tokoa dia misy ny hetsika maimaim-poana izay karakarain'ny fikambanana iray. Tanjona ny fanentanana ireo malalan-tanana vonona ny tondra ny anjara birikiny amin'izany asa soa izany. Sahirana noho ny fahatrana menjady aminy ny vahoaka indrindra ireo ankizy mpianatra. Ho fandraisana anjara amin'ny fanampiana azy ireo tokoa dia misy ny fampisehoana maimaim-poana iarahana amin'ilay mpanakanto miangalany hira evanjelika Rija Rasolondehibe izay karakarain'ny fikambanana iray ny 7 Novambra izao etsy amin'ny Koliseo Metsitsonjombe. Fankatiavana sy tolo-tanana io ny loha hevitra. Tanjona ny fanentanana ireo mpiray tanindrazana sy mahalala tanana hitondra ny anjara birikiny ary hitondra ny hitsirambin'ny tanana na inona inona izay angonina mandritra io fotoana io. Miandry piscine sy miandry fahatongavan'ny reto artiste reto na ny transporteur officiel izay mitovy farian-kevitra izay natao anatin'ity événement fifankatiavana sy tolo-tanana ity izay no antony. Dia izay indrindra no entiko hoe efa tsisy vilantsika intsony angamba ny hetsika izay ho karakaraina amin'ny asako izao dia manentana antsika manasantsika rehetra anatrika ny fotoana io hitondra izay voatsirambin-tana satria tsy misy moa vidim-pidirana fa fonao manolotra izay fonao mavary masira namenaka raisina daholo raisiny association iray an-tanadroa dia ataovy amin'ny fo zany fa hovalian'Andriamanitra aminao. Araka ny nambaran'ny fikambanana iray dia isan'ny azo tombotsoa amin'ny fanampiana izay voanginy izy ireo ny sekoly fanabeazana fototra. Nataon'ny fikamban'olona ara-pamiana tokoa ny fampiroboroboana ny hisehatra ny fanabeazana. Isan'ireo mpanakanto anentana mandritry tetsika ity ny Antsan'i Kristy sy Zoky Davids.